dia mbola amin'ny fifaliana trano no afahana miaraka amintsika indray aho anatin'izao fotoana foy izay andraisantsika fampahirezana amin'ny alalany tenin'Andriamanitra izao. Vavaka isika Jehovah-Andriamanitra ray eo dia misaotra anao hatrany izay satria Andriamanitra mampiparipary aminay ny marina ianao, ary ianao no Andriamanitra afaka mitondra vahaolana, ka raha makatoky sy mankatoy izahay dia fedana nomenao. Fa raha mandahy kosa izahay manam-pahefana amin'ny firenena rehetra ianao ary tsisy afaka milaza, hoe tsy manana fahefana hamaly ianao. Angatahana aminao dia fanainao masina miasa mandrakariva mba izanay mandray fanampahan-kevitra tsara dia ny finoana sy ny fankatoavana sy ny fatahorana anao mba hiatana anay sambatan'olona, fianakavianay, fiangonana misy anay ary ny firenena. Tenenandray Jehovah fa menombonakonao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miaraka-tsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika mandrakariva. Tsy mitsahatra tsika fa mamerimberina ny afatra ambadiky ny Exodosy toko fahaenina amin'ny andiny voalohany izay milaza famindrapo asoan'Andriamanitra amin'ny vahoaka ory, ka nanomezany vahaolana nomeny mpitarika mba hitondra azy hivoaka ao amin'ny tany Egypta. Fa etsy andanin'izay ihany koa mandray fanapahan-kevitra Andriamanitra ny amin'ny Farao sy Egypta amin'ny fahamaliana azy ny fitsarana azy. Tsy hoe alan'Andriamanitra Farao sy Egypta fa ny alan'ny enina ihany koa, mba ho fantany fa Jehovah irery n'Andriamanitra, ka na dia firenena tsy nanana ny Jehovah Andriamanitra izy ka tafaverina ao amin'Andriamanitra mamindra fo na amin'ny firenena samihafa eo Andriamanitra eo. Matetika eo no lapisy ady hevitra mandrakariva eo anatrehany ity fivavahany ity izay toa ohatran'ny lasa mifanenjika sy mifanaratsy, satria be dehibe ny Andriamanitra izay ivavahany olona amin'izao vanim-potoana izao tsy mitovy, ary samy te ampiseho ny maha izy azy tsirairay avy, ary ny ankamaroan'ireo nefa lasa ohatran'ny mametaveta ny Andriamanitra ny kristianina. Raha tena kristianina marina zany tsy mamaly an'izany. Velao Andriamanitra no mamaly, izy no mampibaribary ny zava-miafina rehetra ary ampiseho fa tokony antoka ny amin'ny toe-javatra mitranga rehetra izy, ary afaka mamaly ny olona rehetra araka ny asany. Tsy afaka hisy ilaza mihitsy zany hoe aha, tsy Jehovah no Andriamanitra izay tsy kristianina ka tsy manana fahefana aminay Andriamanitra, fa manana fahefana amin'ny olona rehetra Andriamanitra, ary isany vavolombelona ao anatin'ny soratra masina ny fisian'ny zanak'Israely sy ny Egyptianina, ary eo koa ny firenena samihafa, Amorita, ny Etita, izay tsy manana ny Jehovah Andriamanitra, kanefa rehefa nandray fanapahan-kevitra Andriamanitra namely an'ireny tsy afabela izy. Ary tantara izay hojerevantsika dia manamarina n'izany rehetrarehetra any, ary sika tsy mamorona, tsy metraketraka, fa miezaka kosa mampafantatra ny olona rehetra tokana ny Andriamanitra izay ivavahana. Dia Andriamanitra tsy mba mitady fikotranana, fa Andriamanitra mamindra fo amin'ny taranaka arivo mandimby, ary Andriamanitra mamela heloka, tsy mijery izay mety ho fahadisoan'ny olona, fa raha todika amin'ny olona ka taraina no ny fahoriana menjady aminy dia mihidina izy, mamindra fo izy, minitsy mijery ny fahadisoana izy. Ary zany ny zavatra nitranga tamin'ny zanak'Israely izay azo lazaina fa disona nadino an'i Jehovah, niaritra ny fahoriana, kanefa rehefa nitaraina ilay vahoaka teo anatrehan'i Jehovah, namaly Jehovah, dia nitondra vahaolana Jehovah, dia nirahany Mosesy mba hanatanteraka ny sitrapony. Ary ny zavatra tokony ho tsapantsika eto dia zao, mafy ny zavatra nianjady tamin'ny zanak'Israely, fa tsy nisy ezaka nataony nitady vahaolana mba hahafahany teo ambanin'ny fahoriana nianjady tao amin'ny tany Egypta, fa nitodika tamin'Andriamanitra izy. Napetraka Andriamanitra Mosesy, fa tsy Mosesy koa no nitondra vahaolana, fa toromarika avy amin'Andriamanitra. Ary zay misaritana nysaintsika hoe ny zavatra tokony tanterahantsika dia zao, miray fo, miray saina, miaraka mitolona eo anatrehan'Andriamanitra, mametraka eo ampelantanan'Andriamanitra. Ory izahay Jehovah Andriamanitra ray, fa rehefa ny vahoaka rehetra ndray mitaraina eo anatrehan'i Jehovah,
miditra ntsihatr'andriamanitra mamaly ary fataon'andriamanitra zay mahasoa ny vahoakany ary io tsy afaka ireharetaka ny farao sy Egipta tamin'izany vanim-potoana zany zay nanany lazany nanany arena, nanany voninahiny, nanany tanjany, nanany miaramilany de mahery hoe tena tsisy masaka anazy amin'ny fanapahan-kevitra raisiny de hitatsika eny ampandehanany eny fa eo anatrehan Jehova tsy misy afaka ilaza fa mahery ny fanapahan-kevitra raisiny Jehova ary zany ny lesona sy tombontsika zany hoe Exodus 2:1 zany misy famindrampon'Andriamanitra lehibe nataony ho amin'ny olona ary zay no andrasantsika ho tanteraka eo anivon'ny firenentsika, eo anivon'ny fianakaviantsika, eo anivon'ny faritra misy atsika, eo anivon'ny fiangonana mihitsy. Zavatra manaitra nefa ohatran'ny marina aina kely le tenenin'ny olona rehefa misy fanomezan-tsiny ny kristianina ary zavitsika kristianina raha nge mifanentsika tsy misy fifankatiavana ohatran'ny tena misy fampiandaneny baiboly ray ihany nitoriana kanefa marina itokina tsy mitovy ny tanjona ankendrena de zao mba hiverenana ny isam-batan'olona ny fiangonana zay milaza ny tena no kristianina iondrika ao anatin'ny baiboly sy amantatra ny sitrapon'Andriamanitra satria Andriamanitra io tokana ny marina fa tsisy varitra samy hafa zany eo amin'ny fiangonana hafa de zao no maharesy lahatra anay na fiangonana hafa zao no maharesy lahatra anay tsy mitovy. Andriamanitra no mibaika rehefa miteny Andriamanitra tokony ho resy lahatra daola ny fiangonana rehetra ary am'izao vanim-potoana zao indraindray mahamenatr'olona na mieritreritra hoe sasany sokajiana ho fiangonan-dehibe fiangonana tena ara-tantara ho fiangonana ara-panjakana ny sasany sokajiana ho fiangonana zatra zay ko de fa entana ifanenjehana fa amin'Andriamanitra tsy misy an'izany fiangonana fiangonan-dehibe sy fiangonana zandrin'izany ao amin'Andriamanitra de zao ny ankasitran'Andriamanitra de fiangonana mandeha amin'ny marina na fiangonan-dehibe sy na fiangonana zandriny tsy mijery ny rafitra misy amin'ny fiangonana sy ny isa maro an'isa miaraka amin'ny fiangonana isa fa mijery kosa ny famarinany tenin'Andriamanitra zay tazomin'ny fiangonana mamperitreritra io teny io matetika androany mety tsotsafatsika ny famarinana izy io fa ny ampandehanana de hitatsika hoe tena mamindra fo Andriamanitra manavitra Andriamanitra manafaka Andriamanitra fa manany fotoana zay ho tendreny Andriamanitra io zay hitatsika tany amin'ny Malaki hoe ho anitra azy takan'ny fiantran'ny olona zana laza manompo azy Jesosy ary hitanareo ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka de manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra ary zay ny tokony atahoran'ny olona fa efany ety amin'ity zao tontolo zao ty tsy lasa nakaiza fa raha diso mirehire loatra ny amin'ny fahefana zay ananany mbola misy manam-pahefana ambony lavitra ho izany de Jehova Andriamanitra ary izy no tokony antahorana zay le taty amin'ny Exodus ty le teny zay nomena ny vokatra fahakeviana teo anatrehany zanak'Israely sy teo anatrehany Mosesy satria na de naneraka ary Jehova mba hanafahana azy ireo fa maika ny mafy ny fahasahiranana Andriamanitra rery no mahafantatra ny antony misy antony ny zanak'Israely de fanamboarana zany hoe fitaizana zanak'Israely mba ho tonga mifankatoavana tanteraka ny antony fahoriana zay ny anjady tsy Andriamanitra akory mampahory fa tsy tonga de nafahana izy fa navelany mihitsy niaritra tao mba ahatonga azy entehatra tanteraka amin'Andriamanitra hoe tsy misy vahaolana akoatran'ny fifikirana amin'Andriamanitra fitsenany indray ny seondrere loatra Farao sy ny Egipta teo anatrehany zany rehetrarehetra zany ka tsy niraharaha zay afatra nampitaina taminy fa nanapatra ny heriny sy ny fahefany anapirofo Andriamanitra hoe misy fetra ny fahefana zay anana ny Farao sy ny Egipta amin'ny vanim-potoana zay voatendrin'Andriamanitra ary zay no tonga atsika ny resaka na de fandresantsika de miloha ary tary amin'ny mpanjaka faharoa mpanjaka faharoa toko fahaenina hitatsika tsara ny vanim-potoana tamin'izay vanim-potoana zay satria nisy ireo firenena sirianina zay netraketraka
tamin'ny firenena ny zanak'Israely nanany miaramila ny mahery vaika, azo lazaina fa firenena tena manana fahefana, manana ny heriny, manana ny tanjoran-kendreny te hifeh sy aka ny taniny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana zany. Zay hitatsika tarehan'ny-mpanjaka faharoa andininy mpanjaka faharoa toko fa enina de niraisitsika tamin'ny andiny fahavalo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo. Mampatsiaro kely an'izay tsika mba hisintomatsika lesona hoe na inona zavatra ataotsika nge tsy hoe afa misaraka ny fitantanana ranofo sy ny fitantanana ra-panahy, mifanindran-dalana eo foana ny resaka fitantanana amin'ny firenena sy ny resaka fivavahana, kanefa le fivavahana tokana de fivavahana amin'ny Jehovah-Andriamanitra. Ny andiny fahavalo hoe ary mpanjaka ny Siriny ady tamin'ny Israely ka nilaza tamin'ny mpanompony hoe ariananina no hitokiko azosika iverenana vakiny izy io, nananatetika ny Sirianina amely ny Israely fa nisy mpanompon'Andriamanitra atao de Elisy zay nanana fanomezam-pahasoavana nahafantatra de meloha nitetika ady ataon'ny fahavalo miara-niasa tamin'ny mpanjakan'ny Israely izy de Elisy io nampitondra teny nakany amin'ny mpanjaka nilaza nitetika ady ataon'ny fahavalo mitady amely azy, tsy nahafapiry teo anatrehan'izay mitafika Sirianina satria nitetika rehetra eritreretiny fantatra mpanompon'Andriamanitra de meloha natoky mpanompon'Andriamanitra koa ny mpanjakan'ny Israely tamin'izany vanim-potoana zany de inona ny zavatra nitranga voaro tamin'ny tetika adiny fahavalo. Fantatra ny Sirianina nefa teo anatrehan'izay fa misy lehilahin'Andriamanitra tao zay mahafantatra ny tetika ady zay nataony de natonga azy ireo niodina indray e tena aiza mipetraka zany Elisy zany de nisy tamindreo miaramila ny Sirianina nahafantatra hoe ary ny toerana misy azy, zany hoe efa eo am-pelatana ny Sirianina daholo keo zany ny renseignement rehetra momba ny Israely sy ny zavatra ataony eo de lasa nitady ny Elisy ireo miaraka miaramila be de be ary rehefa miaramila miditra ny sehatra de hanahirana foana. Inona zavatra nitranga tsy natahotra n'izany ange Elisy mpanompon'Andriamanitra nangovotra ny mpanompony teo anatrehan'izay de natonga azy ny teny momba atsika de lehibe lavitra noho ireo ary zay ny tokony atoky itsika na inona fahefana zay misy tsika tokony ny tena kristianina manaky ny fahefana zay misy. Andriamanitra mametraka mpanjaka izy monasitra mpanjaka na tsara io na ratsy tsy misy fahefana tafapetraka araka ny Romanina toko 17 hafa-tsy zay voatendrin'Andriamanitra ary zay manohitra ny fahefana zay napetraka Andriamanitra de mahazo fanameloana eo anatrehan'Andriamanitra fa Andriamanitra mahafantatra maninona ny fahefana ny tafapetraka Andriamanitra reny mahalala ny antony zay hahasoa ny vahoakany fa ny adidiny vahoaka fotsiny de zao mitodika mandrakariva amin'Andriamanitra na tsara na ratsy nitoe zavatra mitranga manantena famonjen'Andriamanitra eo anatrehan'izay. Raha mino isika ary zay miantso atao mba manandramy raha tsy mbola mivavaka tamin'ny Jehovah-Andriamanitra ianao de apetrao amin'Andriamanitra ny fiainana io Andriamanitra ny kristianina io. Fa marina ny teny Elisy ampanjaka faharoa toko fa enina ny andiny fahenina amby folo ary roy Elisy aza matahotra ozy fa momba atsika de be no momba azy. Asa raha mino an'izany tsika kristianina na iza fahefana tafapetraka eto amin'ny firenena ka tena matoky an'Andriamanitra ny firenena ny fahavalo rehetra mety matahotra tsika eto amin'ny firenena dehibe mitady angeja manany miaramilany manany teknôlôjia avolenta fa rehefa tena mino ny firenena anankiray no momba atsika be lavitra no momba andreo satria nahoana miaramila ny lanitra mihitsy no miditra tsehatra zay Jehova no tarika azy ka tsy afahan'ny fahavalo mamely fa ny fomba fiadin'Andriamanitra tsy mitovy ny fomba fiadin'izao tontolo zao. De tantaraitsika raha mijeritsika ny andiny fafito amby folo sy ny manaraka tonga ny alisa teo nitrehany
zanak'israely avokoa ny miaramila ny siriana tamin'ny ora tsy nampirozina satria mivavaka tamin'andriamanitra elisy nampanjambena ny masondreo zany hoe tsy nahafantarany hoe aizany hitondrana azy ary eo ny tena mahafinaritra be eo mity tantary ty mampiseho lay famindram-po lehibe tokony hiaina ny firenena ary manindry an'izay satria zay ny voasoratra ny soratra masina tonga teo anatrehany ny zanak'israely eo voany zanak'israely le fahavalo ary eo koa no afantarantsika hoe tena mpanolotsaina avo lenta miaraka tamin'ny mpanjakan'ny israely le tompona andraikitra ara-panahy tena mifandray tamin'andriamanitra nylazany marina afaka nanome toromarika araky ny tokony ho izy na de tsy mety amin'ny ary rehefa tonga teo ny fahavalo mpanjaka faharotoko fahenina ny andininy fa raiky amby roapolo jerevantsika tamin'ny fara miverimberina izy ty no nahita azy ny mpanjakan'ny israely ozy de hoy izy tamin'ny elisy rekako eo asiko va izy fa izy namaly hoe aza sinao izy no asinao zay nombabonao tamin'ny sabatra ao sy mitsipikanao ro somofo sy rano izy eo an'lonony mba hoaniny sy osotrony ary andehanany eo any amin'ny tompony de nanao fanasana lehibe ho azy ny mpanjaka ozy ary efa nihinana sy nisotro ireo de nampandehaniny ary de nakany amin'ny tompony izy ko de tsy nakany amin'ny tanin'ny israely intsony ny mpitoadiny siry vaolana mahery vaika fitiavana sy famindram-po mitondra vaolana teo amin'ny firenena nandry fa izay tsy nisy korotana ary na mifahavalo ara-tsa mikitikitika ny zanak'israely no nitoromarika ny mpanompon'andriamanitra tamin'ny mpanjakan'ny israely nampitaina tamin'ny israely hafahafa zany atraiza ny fileferatsika manoloana ny sitrapon'andriamanitra fahavalo fa nirosona sakafo nomena rano natao zay navoky azy mitolorana fitiavana navelana andeha fanafana angezany zany natao hoe grasy satria toetra an'andriamanitra natao amin'ny elisy nampitaina tamin'ny mpanjakan'ny israely ny tanterahan'ny mpanjakan'ny israely vaolana ho an'ny firenena rehetra zany rehetrarehetra zany tsika firenena kristianina manahoana ny fanapahan-kevitritsika manoloana ny toejavatra mitranga fa reto ary de zao fahavalo avy any ivelany nalefa tsika nefa indraindray manangana fahavalo ao anaty kanefa mitory fa ny fahendrena malagasy de miorona amin'ny fihavanana tena misy fihavanana ave raha mantodika koa amin'ny maha-kristianina tena manana famindram-po ve fa raha fitiavana sy famindram-po fandripalemana fiadanana ny valin'izay fa tsy manaiky an'izay na de ny kristianina azy satria mitady laza mitady voninahitra hoe tena zama vita fa nitoromarika avy amin'andriamanitra tsika io anao voalaza ny bokin'ny obolana anatin'ny soratra masina angely izy toko fa 5 amby roapolo andiny fa 2 amby roapolo sy 4 amby roapolo de zao ny voasoratra hoe raha nona ny fahavalonao meonao aniny izy ozy ary raha manketa eta izy meo rano sotrony fa raha manao izany ianao zy de anambatra vaina feondohany ary jehova no amary soanao tsy fantatry hoe kosehanao anatin'ny baiboly ve zany kosehana amin'ny matoetra ny kristianina ve zany fahavalo mena anina mena rano sotrony de tahaka an'izay nataonyity firenena anankiray matahotra an' jehova mpanjaka ny israely tamin'izany nanana mpanolotsaina ara-panahy de mekeny zany fa niteraka vokatsoa tamin'ny zanak'israely tsy nanelingelina ny zanak'israely tsoa ny mpitoadiny siry famindram-po lehibe avy amin'andriamanitra zany satria nanaiky mitoromarika avy amin'andriamanitra ary io le hitatsika tany amin'ny Matteo toko 5 de hoe aoka ianareo tanteraka taka ny fahatanterahany rainareo zay any an-danitra Matteo toko 5:7 zay mitovy dika amin'ny Luka toko 5:7 hoe aoka ianareo mpamindra fo taka ny rainareo mpamindra fo ary zay le hoe kristianina manana an' Jehovah'Andriamanitra manaiky ho zanak'Andriamanitra mitoetra n'le rainy tokony mitoetra ny zanaka ary zay nitiana ampitaina amintsika tsy misy afa-tsy fitiavana no entsika mandresy ary zay Jesosy Kristy ny fitiavana lehibe indrindra tsy ny fisokafany vava za matoky an'Andriamanitra
tsy mifilazana za manaky an'andriamanitra tsy mifilazana tiako nareo jesosy tsy zay ny zavatra nataony ka nandeha izy ka nanatona atsika tsiraray hoe tiako nareo fa fanehompitiavana lehibe indrindra teo am' jesosy teo amin'ny azo fijaliana nanolotra ny tenany naka ny fahatsontsika rehetra nandevona an'izany teo amboniny azo fijaliana fa manaiky hitondra ny fahatsony hafa avetsika zay nefa ny zavatra mitranga taty ampatsaka faharotoko fahenina tsy nitahiry fahatezerana tam'reto fahavalo reto namindra fo ary io no njanona atsika tamin'ny farany tsy maintsy miverina zay rehetrarehetra zay mba takaratsika ny afatr'andriamanitra fa nahavariana nefa raha mijery tsika ny toko fahenina ny andiny fa telo am'roapolo tapany farany ko de tsy nankany amin'ny tanin'ny Israely intsony ny mpitoadiny Siria mandeha ny andiny fa efatra am'roapolo nataony Elisa osy tamin'ny siny mosary mafy tany Samaria rehefa afaka zany osy be ny adadapatsaka ny Siria namorony miaramila andrehetra de niakatra ka nanao fahirano any Samaria nisy mosary mafy tany Samaria fa indro nanao fahirano azy ireo mandra-patonga ny loamboriko lafo sekely 20 sy ny taimbormelala apa-efatry ny kaba ho sekely 5 nefa etsy ambony hoe tena tsy sangy kitikitika ny zanak'Israely tsony mpitoadiny Siria nefa vo eo ambany fotsiny ndraondray ny be ny adada mpanjaka ny Siria miaraka ny miaramila andrehetra nanao fahirano an'le firenena zay fa naandry fahizay satria na neo fitiavana na naiky ny toromarika zay nomeny ny mpaminany fa inona ny zavatra mitranga reo tokony hodiny atsika miditra antsehatra eto be ny adada miaraka ny miaramila andrehetra na mpitondra faisana le vahoakan'Andriamanitra mosarena de eo no jerefa atsika hoe inona natonga an'izay fa tsy tongatonga ho azy io tsy mifanohatra ny soratra an'asina hoe etsy ambony izy de hoe nandro fehizay zanak'Israely eto ambany mosarena indray misy anton'izay zavatra tsy tongatonga azy jerefa atsika izay amin'ny manaraka voninahitro n'Andriamanitra zay fa afaka isika misotranao Jehovah-Andriamanitra ray no teninao indray izay tonga taminay teny mamperitreritra tantara nisy ary tantara manaporofo fianao tompon'ny fanapahana rehetra ianao no mamonjy ny olonao zay mahatoky anao kanefa kosa raha sanatriany olonao miala aminao safidiny ny vaori ny anjady aminy angatahanay aminao de miatonga nay tombo hifikitra tanteraka aminao ary ankatoanao mba sy ny fiatana de misotro indrindra ray ny anarana Jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy anonona ny fahasoavana sy ny fiatanany tompo amintsika mandrakariva